Efa hita manangasangasady ny tombony ho an'ny firenena malagasy taorian'ny fandraisana ilay fivoriana mikambana izay nandraisana teo anivon'ny Komeza izany. Efa nisady moa ny fanaram-piara-miasa taorian'izay fandraisana Madagasikara ny fivoriana goavana izay. Vita soni ny fanaraha-piara-miasa eo amin'ny komisiona momba ny faninanana eo anivon'ny Komeza sy ny manam-pahefana momba ny faninanana eto Madagasikara. Tetsy amin'ny hôtely Ibis Antsekorondrano no nitotsaina ny lanonana mifandraika amin'izany. Araka ny nambaran'ny ministra ny varitra sy ny fanjifana Andriamatoa Hoditazafy Armand nandritra ity lanonana ity dia tombontsoa maro no azon'ny Madagasikara amin'ny alalan'ity fanaraha-piara-miasa ity. Raha tsy tanisa afa-tsy ny fambizarana traikefa sy vaovao eo amin'ireo firenena mpikambana ao anivon'ny Komeza. Eo koa ny fametrahana fanampiana ara-teknika sy ny fanitsiana ireo lalàna mifehy ny varotra sy ny faninanana, ny fanamafisana ny ady atao amin'ny faninanana tsy ara-draniny ary ny fanetahana ireo mpanapa-kevitra politika, mpahay lalàna, ireo mpandraraha, eo koa ny fanamafisana ny fiarovana ny mpanjifa. Mazava ho azy, fanarahina atrik'asa teo amin'ireo manam-pahaizana hamisahana ny varotra sy ny fanjifana malagasy sy avy eo amin'ny ivondrona Komeza ity lanonana fanaova-tsony ity.